ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Salmiraba tsika rehefa malala tatrity alakamisy masina ity alakamisy faharoapolo ny volana martsa. Ny mofinaina voalahatra hotsika dia ny filazantsaramasina araka ny marika toko faha-efatra ambin'ny folo, marika toko faha-efatra ambin'ny folo nandiny faha-roa amby roapolo ka hatramin'ny faha-dimy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesoa. Raha mbola ninana izy, Jesoa nandray mofo ka noho ny efa nisaotra dia nivakiny ka natolony azy ary nataony raiso ity ny tenako. Dia nandray kapoaka izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka dia nisotroany izy rehetra izany. Ary hoy izy taminy, ity no rako ny amin'ny fanekena izay alatsaka monjy ny maro, lazaiko eo aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatro ny voaloboka intsony aho, mandra-piaviny ny andro hisotroko izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa faly mirahaba antsika hatratr'ity ataontsika hoe faha-efa taona ny mofinaina ity, ny mofinaina izay navoaka ny fiandreketana ny ara-panahy na ny fiangonam-bodantely. Efa taona amin'ity taona ity moa zany ny volana martsa tahak'izao no voalohany nanomboana ny mofinaina tamin'ny taona 2020. Fotoana izay tao anatin'ny Covid isika dia namoaka izany mofinaina izany ho an'ny mpiangona, ho an'ny vahoakan'Andriamanitra tao anatin'ny fitandremana ny fiandreketana ny ara-panahy ny fiangonana. Izany hoe ny mofinaina dia tsy hoe fampianaran'ny mpitandrina ihany fa tena fampianaran'ny fiangonana Ambotately mihitsy, ampahirezana ireo vahoakan'Andriamanitra izay zanaky ny fiangonana tany am-piandohana. Kanjo moa teoriana dia betsaka ireo izay liana ary misaotra an'Andriamanitra, misaotra ireo izay manaraka izany mofinaina satria mampahiry koa ny fiangonana ny fananana mpiaino sy mpanaraka ny mofinaina izay avoakan'ny fiangonana isan'andro. Tamin'ny taona 2020 izany moa izay tao anatin'ny vanim-potoanan'ny Covid tsika no voalaza teo, dia ny tanjon'ilay mofinaina dia natao tsotra, natao zavatra tsotra mba ho mora ho tsy lava ny fiainona azy. Ny kendrena tamin'ny zavatra izany dia eo amin'ny 20 minitra eo izay mondrandray moa arakaraka rehefa ampiarahana fa matetika dia lasa mihoatra kely 20 minitra eo. Ary dia nandrafetany fiandreketana ny ara-panahy tamin'izany fotoana izany dia ny hoe soratra masina iray vakiana, andiny soratra masina vitsy zany izay avoakan'ny mofinaina, vavaka iray ary toritenina fampianarana anankiray. Ilay toritenina fampianarana dia tahaka an'ireo ataontsika hoe toriteny sy fampianarana hita ao anatin'ny site web ny fiangonana kristianina maro maneran-tany. Tsy fitaovam-pivavahana akory ny mofinaina fa fampahirezana na fampianarana na fanomezana fahazavantsaina na taritarina ary ninina mihitsy ny fiandreketana ara-panahy mihitsy ao anatiny ataontsika hoe terme de référence amin'ny mofinaina ny fiangonana Ambotately no hoe ezahana ny tsy mamerina izay efa mba izay mofinaina ataon'ny fiangonana hafa. Satria tsy hoe ny fiangonana Ambotately ihany manao mofinaina fa be dia be ny fiangonana manao mofinaina, na antsoratra io na ambavy io na fiteny io na boky io, be dia be ny manao izany izay isaorana an'Andriamanitra. Fa ny ezahana kosa mba tsy ho doublon, mba tsy hoe mamerina izay efa hita atsy-aroa, mba ampanankarena ny kristianina ka na mihaino mofinaina avy any amin'ny fiangonana hafa izy, na mamaky mofinaina avy fiangonana hafa, na mihaino mofinaina fiangonana Ambotately dia tsisy zavatra miverina tsy akory fa kendrenany mba hoe hibaribary lay fahasamihafana izay mampanankarena ny kristianina amin'ny fiainona lay mofinaina. Ary dia izay raha teo ny tanjona tsy fitaovam-pivavahana ny mofinaina akory ka hoe misy liturjia manokana, hoe misy vavaka nampianarin'ny tompo, dia misy tsodrano, dia misy hira, dia misy vavaka fitsolovana ny fanamasina, dia misy salamy fiderana.
tsy zay ny tanjon'ny mofinaina ny fiangonam-botately zany mety ho hitany amin'ny radio fahazavana any dia fitaompivavahana izy de misy an'izany rehetra zany fa ity dia tsotra de tsotra mihitsy natao mba ho fotoana fohy ahafahan'ny olona melony toeram-piasana raha ohatra ka nitanjona tamin'izany fotoana zany de ny hoe melony ny atorian'ny olona nanaovana azy melony ny atorian'ny olona dia manao fitaompivavahana ny olona zany hoe ny olona zany no manao vavaka anaty fitaompivavahana manao vavaka fitsolovana manao vavaka fangatahana ary dia afakinana sy ohatra masina de mihaino mofinaina ny olona de aorinan'izay misy vavaka de mamagana fotoana ny olona zany hoe tamin'ny fotoan'andro dia natao tao anatin'ny hoe fitaompivavahana ao anatin'ny fianakaviana ny nampidirana ny mofinaina fa ankehitriny moa dia betsaka ny olona mihaino azy andavanandro folo amby roa ambin'ny folo amby raika ambin'ny folo arakaraka an'izay rehetra itondrany tsirairay azy de arabaina tratra ny fahefataonany mofinaina zany ianao ry havako malala misaotra ny amin'ny fanarahanao ny mofinaina zay nikendrena ho tsotra ndraindray ary misy ity somary lava nefa nikendrena mihitsy ho fohy hoe vavaka anankiray sohatra masina dia fanazavana ity etam-panatanantsika ty rehefa ko malala dia tsy inona tsy akory fa ny fotoana nanorenan'i Jesosy ny Eukaristia ny fotoana nanorenan'i Jesosy ny Eukaristia sarobidy ity fotoana ity satria fotoana zay nasain'ny tompo averimberina nasain'ny tompo na hotsarotsika ity fotoana nanorenan'ny Eukaristia ity dia ny zavatra tsapa roa amin'ny fanorenana ty Eukaristia ity dia nilay teny hoe de natolony novakiny mofo andiny faharoa amby roapolo rehefa nisaotra izy de novakiny de natolony ka natao hoe raiso ity ny tenako lay fambolana hoe nisaotra izy dia novakiny lay teny hoe novakiny de tena milaza hoe tonga toy ny poto mofo mihitsy mietta toy ny zany hoe lay mofo de tonga madinika toy ny hoe tsy hoe madinika fe madinika fa toy ny hoe notorotoroina toy ny tonga no vakivakiana zay lay mofo zany hoe le mofo anankiray dia lasa toy ny sary ny tenan'ny Kristy mazava ho azy sary no ho takatritsika toy ny hoe potehina lay mofo zay toy ny tenan'ny Kristy zay nombona atao amin'ny hazo fijaliana toy le tenan'ny Kristy zay nokapohana noratraina ary dia tahaka niny mofo iny le tenan'i Jesosy ary rehefa nopotehina novakivakiana lay mofo dia nomena zay le vambolana hoe nomena natolony didomi natolony nomena ary dia izay sary zay tiany ny tompo takatritsika rehefa manatona latabatra masina isika lay tenan'ny Kristy izay nombona to amin'ny hazo fijaliana dia nomenantsika natolotra atsika mba handraisantsika ny famelan-keloka ary dia ny fanorenana lay Eukaristia zany dia efa ndraisantsika herinandro fitsifitsy zay momba ny antsoina hoe transsubstantiation consubstantiation sy ny sisa rehetra teto anatin'ny mofinaina fa izao izay tsy tokony anatoloana mihitsy de ny hoe Andriamanitra manome Jesosy nanolotra ny tenany ho atsika ny tsaroana eo amin'ny Eukaristia ary olona mandray izany tenan'ny Kristy zany no andrasan'Andriamanitra amin'ny Eukaristia zany hoe tanana roa zany raha zay ny sary tokony ho azy izao tanana manolotra sy tanana mandray no tokony tsapa ao anatin'ilay Eukaristia fa ny faharoa de izy manao hoe tena ndray ny kapoaka izy dia nisaotra de natolony azy ka nisotroany rehetra izany de izy ity no rako lay ranom-boaloboka zany izay fatatsika moa mazava-dehibe ny ranom-boaloboka tao anatin'ny sakafo jiosy tao anatin'ny sakafo jiosy sakafo jiosy ny sakafo romanina saika mitovitovy ny fijeriny jiosy ny romanina azy ny jiosy mba amin'ny romanina rehefa ny divay dia ny divay nandranom-boaloboka ny divay maromana koa de hoanina ao anatin'ny sakafo tsy misaraka amin'ny sakafo amin'ny romanina mba amin'ny jiosy dia tsy fahalalam-pomba ny hoe misotro divay ivelan'ny sakafo tsy fanaon'ny jiosy ny romanina zany ny barbara no manao any zany ny barbara na ny barbariana no manao any zany teo amin'ny jiosy mba teo amin'ny romanina ny hoe misotro
divay ivelany sakafo satria lasa manana tanjona fahamamona na manana tanjona plaisir na fitiavana tsirokanina ny omamo ka dia tsy neken'ny civilisation romana ary tsy neken'ny jiso zavatra sotrona mitokana fotsiny ny divay fa teo amin'ny kolotsaina romana zay sasany jiosy de zavatra hoanina amin'ny sakafo io iarahana amin'ny sakafo teo romana moa misy karazana sakafo fanao zany ny ataony hoe gustachio zany hoe vao manomboka le ataontsika hoe entrée voalohany iny de iny izy no misotra misy karazana zava-dehibe teo amin'ny romana de miditra indray izy amin'ny ohatrany hoe primansa zany hoe lay ohatra teo amintsika hoe entrée voalohany de misotro misy divay karazany faharoa indray iny dia misy nataony hoe seconda mansa io lay karazana sakafo faharoa indray io ary ny farana dia nataony hoe commissatio zay misy karazana divay ndray fanao ny romana tsy misotro divay fotsiny am'izao ny baribara no misotro divay fotsiny am'izao fa ny romana dia tapohan'ny rano kely ny jiosy koa manao an'izay ihany ndraindray tapohan'ny rano fa tsy hoe avy hatrany de le divay iny zany hoe nitezaina tamin'ny fahalalam-pomba tsy hoe mamy akory tsy misotro divay mba ho mamy mihitsy na ny jiosy na ny romana tsy fanao zany fa zavatra ny fahamamona teraky ny divay any dia efa fahambany toetra amin'ny barbarianina izay tenenany paoly mihitsy tany amin'ny grika misy an'izany indraindray satria ny grika dia amin'ny ataony hoe symposium dia misotro divay mitokana mihitsy amina fety manokana fa tsy ao anatin'ny sakafo tsy akory ataontsika anaty fonoteny satria kolotsaina tsotra fotsiny fa hotsika manao hoe jesoa eto dia nisotro lay ny tena hoe sotroinareo ity tianorako mantsy lay ranom-boloboka tamin'izy mbo atao amin'ny azy fijanena de mbola nomen'ny olona eto izy nytena hoe hatramin'izao tsy sotro ny vokatry ny voloboka itsony fa teo amin'ny izy nombola tamin'ny azy fijanena de mbola nisotro le antsoiny hoe posca ny antsoiny hoe posca teo amin'ny romanina dia le tena hoe vinaigre vin aigre posca moa filazan'ny romanina azy fa itsika manao azy hoe vinaigre na vin aigre tena hoe aigre dia karazanazana hoe markivy lasa acide lasa asidra be le izy markivy ohatrany ndraindray raha misy fofona mihitsy ohatrany hoe misy koa zao ronono aigre ohatra izay efa nivadika dia iny vin aigre iny na vinaigre iny dia karazana divay ntsony hoe posca zay sotronin'ny légionnaire romana ny légionnaire romana dia manana karazana divay sotrony eny zany dia rehefa natenja sy hoe nangetaeta dia io posca io lay vin aigre lay divain'ny légionnaire io nomenany jesoa io zay ny teo amin'ilay légionnaire mangetaeta izy dia tsy hoe sanatria ny pozininy inona sanatria tsy zay loatra ny heviny fa divaina légionnaire mihitsy ny tena ampelantanan'ny légion rehefa légion romana de manana posca tahaka ny hoe zavatra entiny any dia omeny an'iny vin aigre iny nomeny an'iny jesoa zay toy ny rampiombona azy zany hoe toy nentiny jesoa koa zany zay niarina zany vin aigre na gentlisy zany izy tsy tsara zavatra ratsy tsy hoe ratsy zavatra tsisy kalito mihitsy zany posca natao an'ny légionnaire zany fa izay hevitra lay hoe vina izay hevitra lay hoe ranom-boloboka de zao lay voaloboka zay niotazana lay voaloboka zay izy ireo mantsy itsahina terena poretina zay vao mivoaka ny ranom-boloboka ary dia izany sarra nko ny tiany tompo tenena manao hoe io rano kristy io dia tao anatin'ny fangi noporetina izy nopotserina noterena zay vao nivoaka lay toy ny hoe ranom-boloboka toy ny hoe divay toy ny hoe izay lay rano kristy raraka ny tsaronao zany de zao nidikany lay eukaristy io zany de zao fahatserovana lay fangiry firiny kristy lay fahatserovana koa mampiditra atsika anatin'lay fangiry firiny kristy lay zavatsarotra lalovany lay fahoriana nentiny mba nitondra afarasitranana ho atsika ary io fangiry firiny kristy io nefany izay nanjary fifaliana satria nanjary sakafo lay izy lay potomofo lay zavatra sehon'le mofo hoe fijaliana sy fangiry firina de nanjary tonga fifaliana satria nanjary nohanina tao anatin'ny sakafo nohanina tao anatin'ny antsona hoe fetin'ny mofo tsy misy masirasira na ny paska
no nanorenan'i Jesosy ny Eukaristia. Zany hoe ny jiosy zany dia mankalaza ny mofo tsy misy masirasira de atao anatin'izany nanorenan'ny tompony Paska. Inona moa hoe mofo tsy misy masirasira? Mofo tsy misy divay zany, mofo tsy misy lalivay zany io, na mofo tsy misy levure. Io natolotra Jesosy io ao anatin'lay fotoanan'lay mofo tsy misy masirasira. Masirasira tamin'izany fotoana zany de neverina hoe lay zavatra tsy tanteraka, lay imperfection. Fa lay mofo tsy misy masirasira de milaza hoe mofo toy ny hoe madio, midika zany fahadiovam-po. Raha ohatra zany ka miresaka tsika manao hoe inona zany ny toe-po sy toe-tsaina tokony ananan'ny olona rehefa manatona itony Eukaristia itony izy, rehefa mandray ny Eukaristia izy, de inona ny tokony ho toe-po sy toe-tsaina? Voalohany dia ny fahatsapana amin'ny mofo ny hoe mofo tsy misy masirasira io. Zany hoe Jesosy dia raisina ao anatin'ny fahadiovam-po. Ny Eukaristia dia raisina atonona ao anatin'ny fahadiovam-po. Azay mahatonga amin'ny Paola nafatra an'io amin'ny Koritianina manao hoe rehefa manatona ny latabatra masina anareo, rehefa manatona ny Eukaristia anareo de aoka adio fo. Marina fa fiainana kristianina mihitsy isan'andro ny kristianina tokony olona madio fo izy. Fa izao ny antony antsoina hoe akatoky ny fandraisana, ny antony antsoina hoe melony ny anatonana latabatra masina de olona tokony ho madio fo. Fetin'ny mofo tsy misy masirasira dia fahatserovana ny hoe fahadiovam-po, milaza fiainana madio, milaza fiainana tsy mifangaro amin'ny toetra ratsy ny zao tontolo zao. Zava-dehibe zany ny hoe manatona ny tompo ao anatin'ny fahadiovam-po. Fa ny faharoa de zao, rehefa manatona ny latabatra masina koa isika de mahatsiaro hoe olona andray. Andriamanitra manome ny dikany teny hoe Eukaristia, Andriamanitra manome ary fahavononana andray kosa zay no manatona latabatra masina, zany olona vonona handray zany. Tsy handray an'lay zavatra hita maso ihany hoe ny tanana mandray, misotro ohatr'izany, iny eo, fa lay hoe tena mandray lay zavatra nomanin'Andriamanitra. Andriamanitra ny tompon'ilay fanasana dia manolotra zavatra zany, manome zavatra Andriamanitra. Ka raha ohatra ka feno ny tananao de tsy rehefa ny olona ny feno de tsy afaka mandray na inona tsony izy. Mandrakariva ny kristianina rehefa manatona latabatra masina de efa feno ny tanana, feno inona moa, feno tebiteby, ndraindray feno izy, zany hoe tsy mana zavatra angatahana aminao tsony na tahaka zany. Fa rehefa feno isika de tsy afaka mandray ny inona intsony. Feno ny tanana, feno ny fo, feno ny loha, feno ny zavatra rehetra de zao lasa tsy afaka mandray intsony zay omen'Andriamanitra. Fa mety eza hitondra tanana tsisy ninninna, mety eza hitondra fo madio tsisy inninna, mety eza hitondra loha madio sy saina madio ho fenon'Andriamanitra. Zany hoe rehefa anatona latabatra masina de aoka olona ho fenon'Andriamanitra no anatona latabatra masina. Fa tsy hoe olona efa feno be avany ka tsy afaka handray na inona de tsisy na manome azy Andriamanitra de tsy afaka mandray na inona satria efa feno ny tany zany eto, tsy mana zavatra angatahana aminao, za tsy mana zavatra hifonana aminao, za tsy mana zavatra hifonana amin'ny namako, za tsy mana zavatra hifonana manodidina, za tsy mana zavatra andray, tsy manana tanana andraisana ny fahasoavanao tsony fa ny tanako efa feno, za tsy manana fo andraisana ny fonao tsony, za tsy manana saiko efa feno fahalalana, saiko efa feno siansa, saiko efa feno fitsarana olona, saiko efa feno fitsarana ny hafa, zany de tsy afaka handray na inona tsony. De lasa tsisy heviny amin'ilay olona la Eukaristia. Fa misy heviny aminao ny Eukaristia rehefa tonga eo amin'ny Eukaristia anao ka mahatsiaro hoe anaiky ho fenon'Andriamanitra, anaiky handray izay atolotr'Andriamanitra eo amin'ny Eukaristia. Fa ny fahatelo de ny olona manatona ny Eukaristia io de tsy olona tanteraka kristianina akory, tsy zay loatra. Aza antonoana fa rehefa nanorona ny Eukaristia Jesosy de teo Jotasy. Dia ny tompony teny manao hoe ny anankiray aminareo no hamadika, fa ny anankiray aminareo no hamadika. Amandiny 7:20 tapany faharoa, lazaiko aminareo fa ny anankiray aminareo dia ny iray miara-minina amiko no hamadika. Dia nalahelo izy ka samy nanontany azy tsaray hoe izao va izany. Dikany teny hoe izao va izany de izao, ainy tsara avy amin'ireo apôstôly reo de mety ho samo ho Jodasy daholo, mety ho samo ho mpamadika daholo. Tsy tany amin'ny Jodasy akory ny masony rehetra. Rehefa niteny manao hoe ny anankiray aminareo no hamadika, rehefa niteny izany Jesosy dia tsy tany amin'ny Jodasy ny masony rehetra, fa tany amin'ny tenany hoe sao de mba iza zany.
fa raha ohatra ka amin'ny andro iainantsika zao no miteny hoe sanatria eo zany jesosy miteny anankiray aminareo anao madika tonga de tsisy todika any amin'ny tenany mihitsy fa tonga teny hoe ianiny zay na ianiny zay zay no mety ao an-tsaintsika avy hatrany dia tonga de manondro olona fa ny mpianatra rehefa niteny jesosy manao hoe ny anankiray aminareo 20 no madika de izao ny tenany mpianatra ny vitany hoe sao de zary zany hoe ny fanasana masina dia mahatonga ny olona hitsara tena. Ny fanasana masina io zany dia mahatonga anao hametra-panontaniana hoe zave Jesosy mba manahoana, sao de zara lay tsy tanteraka, sao de zara lay tsy mendrika, sao de fa tsy ny hoe tonga eo amin'ny fanasana masina dia anondro manao hoe ianina lay tsy mety, ianina lay tsy mety. Ary dia ao anatin'ny fanasana masina zany dia zao fotoana ny fandinitena koa ka ahatsiarovan'ny tsirairay hoe tsy tanteraka izy manoloana an'io manoloana ny fahatanterahan'ny Kristy. Ny fanasana masina tsy nataony Jesosy ho an'ny olona ho an'ny anjely akory ka rehefa niteny izy manao hoe ny anankiray aminareo no madika tonga de ndroany Jodasy andana am'izay ianao mandeha fa ianao diso de ndraiky 20 marina sisa neto tsy nandroka ny Jodasy mihitsy Jesosy fa hoy marika manao hoe teo foany Jodasy. Ndika izany de zao latabatra masina de natao an'ny olona zay mandiny teny, natao an'ny olona zay mangetaheta famonjena ary Jesosy ny teny mihitsy fitenitsika moa rehefa manatona latabatra masina ny hoe tsy avy antso ny mariny Jesosy fa ny mpanota ary manonona ilay vavakantsika amin'ny tsy mendrika ny tsipona ny latsaka fa amin'ny latabatra ao akory ary dia izay toe-panahy zay ny tokony anantsika rehefa manatona latabatra masina hoe za tompo dia mangetahetanao, za tompo dia te hanana fiainana, za de te handray lay fiainana lay fahavelomana, za de te handray lay fiainana tena fiainana, le fiainana tena izy, tsy le fiainana saritsary-piainana zao tontolo zao. Za tena te handray le famelan-keloka ao anatin' zao fiainana fandalovana zao de te hanana anao tsy hoe tanteraka, tsy hoe anjely tsy hoe tsisikanina Jesosy fa mandray ny ranao, mandray ny tenanao zay rava ny potika teo amin'ny kapohona noho ny ditra noho ny tsy vahatanterahana dia mandray anao mba hanana fahavelomana vaovao. Koa de revako malala amin'ny fotoana zay anatonana latabatra masina de ny zavatra tsaroanao dia Andriamanitra tianao nanolotra ny zanany ho famonjenanao. Vavakasika tomposoranao zay noho ny amin'ny nanorenanao ny Eukaristy zay tsaronay tamin'ity alakamisy masina ity. Ianao de nanolotra ny tenanao, nanolotra ny ainao mba hamonjy anay. De amarino zay Jesosy, sasao amin'ny ranao mba hadio ary velomy mba amin'ny fahasoavanao mba hitoetra mandrakariva ho mpanomponao mahatoky anao. Dia mivavaka zay Jesosy mba hanafeny fiadanana ny isatoboka trano tsirairay avy, hanafeny fifaliana sy fanambinana ny tokatrano tsirairay avy, ary hanapaka amin'ny tokatrano tsirairay avy Jesosy ny fahasoavanao jereo ny zanakay, ny eto amin'ny osy malalanay ireo miparika ny ampitan-dranomasina rehetra any izay mivelona, miasa, mianatra de tsotrona iambavaka Jesosy am'izao alakamisy masina izao, ataovy mahita fitiany ny firenena zay vahiny reny zanakay reny taranaky ny fiangonana ireny zanaky ny fiangonana FJKM, zanaky ny kristianina rehetra, ataovy mahita fity tahaka ny Abrahama any amin'ny firenena zay ny vahiny izay eto an-tanindrazana am'izao alakamisy masina izao de ataovy miray saina amin'ny vakaty anjaka tomponay ny fitiavanao, de mametraka ny fiainanay eo am-pelatananao zay mahavokatra trany ny fiainanay ho fifalianao Jesosy, mitoera aminay mandrakariva tompo tsara amanao Jesosy.